Ao anatin'ny vaovao samihafa ao anatin'ny resaka ara-tsosialy indray kosa azy manohitra ny tetikasany amin'ny fametrahana ny village orange ny orange solidarité Madagasikara ho fitsinjovana ny ponina moa vita sy ny io maraina io ary moa ny fanaraha-piarah-miasa niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny orange ao anatin'ny fanatanterahana izay tetikasa izay natao tetsy Analakely. Ny fametrahana ny village orange amin'ny faritra maro manerana nosy ho fanatsarana ny andavanandro ny mponina io ny laharam-pameana napetraky ny orange solidarité Madagasikara tamin'ny taona 2024 ity. Ao anatin'ny fanatanterahana zany indrindra ary dia natao sy ny io maraina io tetsy Analakely niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny orange dia ny Lions Club Ambohimanga, ny ONG ny Avo ary ny fikambanana ankohonana sahirana renina izany tetikasa zany. Sehatra maro no voasana ao anatin'ity tetikasa village orange ity, isan'izany ny fahasalamana sy fampianarana. Aminay orange dia hoe ny tanàna tsirairay tokony manana rano fisotro madio, tokony manana sekoly ianarany ankizy ary tokony misy tobim-pahasalamana ahafahan'ny mponina hitsabo-tena. Dia tamin'ity taona 2024 ity zany dia io village orange io ny tetikasa faranay. Dia efa misy fito efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona, fa misy iray efa voatokana, misy anankiray voatokana rafakabitso, fa ny androany anankitelo vaovao kosa zany no nisoniavintsika teo androany dia ao amin'ny faritry Analamanga, ao Ambohitrimo anankiray, ny iray any amin'ny Alotra Mangoro avy amin'ny fikambanana ny Avo, ny ankiray amin'ny Aza any amin'ny Bokolava. Manatevin-daharinareo tetikasa efa natomboky ny orange solidarité Madagasikara tany amin'ny faritra Alotra Mangoro, Amoron'Mania, Sava, Itasy, Anosy ary Vatovava Fitovinany ireto tetikasa telo natao sy ny androany reto.